Tolony fananatany kosa indray no entina ontsika manaraka. Ny filoham-pirenena dia nanambara fa hotohizana ny fanaovana mamem-pona ny fanondrana ny tany lova hatramin'ny 3 Desambra 2024. Ny filoha lefitry ny komisiona ny fanajariana ny tany anivon'ny antenimieram-pirenena dia makasitraka ity fepetra izay noresin'ny filoham-pirenena ity. Natsareo vehivavy voafonjy ny Tanimora ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina manoloana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Natao ireny fangatan'ireo vehivavy voafonjy teny Tanimora tokoa dia kidorony iray amin'ny fepetra noraisin'ny filoham-pirenena nandritry ny kabariny tamin'ny fetim-pirenena ny anoizana ny fanaovana mamem-pona ny famondrana ny tany lova hatramin'ny 1 ny volana Desambra 2024. Ity fepetra ity izay efa niatra nanomboka ny volana Janoary teo ary izao dia nampitomboiny izao ny fotoana ahafahana mampiatra azy. Ny filoha lefitry ny komisiona ny fanajariana ny tany eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia makasitraka ity fepetra ity. Mahafaly satria anatin'ny ataontsika hoe fetim-pirenena ohatra zao dia tena zavatra lehibe ho an'ny vahoaka tokoa zany zavatra zany satria ny tenako dia anatin'ny komision ny aménagement ny antenimieram-pirenena tena sahirana ny vahoaka ka tena rariny sisina raha ny teny endreny dia natao filoham-pirenena hoe ahemotra aloha hatramin'ny 1 volana Desambra ny tsy fandoavana zany le karazana mutation na tany iny ary eto dia manamafy foana hoe andeo matao filohany dia miteny foana hatramin'izay izy hoa mamety olo-tanana izy ary misokatra foana ny varavarana ho an'ny mpanohatra raha misy sosikevitra fa eto dia mahagaga anahy mihitsy hatramin'izay dia ny mpanohatra tsy mba miteny sosikevitra mihitsy fa lasa ohatran'ny manao fanoherana be fahatany fotsiny any amin'ny firenena rehetra rehetra zany mpanohatra zany dia manao sosikevitra aloha ary za dia miteny mpanohatra mihitsy eto hoe misy toerana banga anankiray eo amin'ny antenimieram-pirenena ao raha ao ny entina hita mpanohatra fa hamezana sosikevitra dia midira fa jeomelita dia vonona hivita izay mpanohatra hiditra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Manoloana ny fitaranana samihafa mikasika ny olana amin'ny fananatany nanokatra fanadihadiana parlementaire ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena atota taratasy 3 dia mikasika ny raharaha afary sy olany filatex no anokafana izy ireo fanadihadiana amin'izao fotoana izao.